Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha sambabanala no ianona amintsika amin'izao fotoanan'io zao dia faly indray tena komerabanareo tonga somatsara eto amin'izao fandarantsika afaka fiembenina zay raha anao fandarana andramoka izao ny akiradio ny akimedia ny mpikambana anatin'ny vavaka fiembenana ary ny groupe zay maharesy izay miaraka aminay foana isan'andro manotontosana izao fandarana izao. Fiadanana tompony amintsika tsirairay avy dia manasanao indray ahatra hatramin'ny farany androany fotoana miavaka ny fotoanantsika androany isaka takanisaky ny larobia dia fotoana fangataham-bavaka ka dia raha androany no miaraka aminay dia aza misalasala raha misy zavatra tianao entina mbavaka misy zavatra mahatery anao na olana na aretina na inona dia hoe tsika mbavaka eto zany amin'ity androany ity dia manana finoana fa ny vavaka manova zavatra dia tonga soa ianao maretatra amin'ny farany raha androany no voatonga eto dia aza misalasala ianao mandray anjara amin'ny commentaire sy ny sisa fa ray antsika eto tsy mialonjavo zao fandarantsika zao ho antsika tsirairay avy natao ampahirezana ampiakarana finoana dia ampifalifaliana ihany koa dia ihany koa ampatonga anao ijoro sy ahery ara-panahy isan'andro irehatra amin'ny fitiavanan'Andriamanitra koa dia mahereza matanjava tsy diso adresa anao raha tonga eto fa efa programan'Andriamanitra mihitsy ny atonga anao eto amin'ny androany tika dia tahiny tompo dia tonga soa hoanareo izay efa paketo kosa niditra voalohany teto androany raha lahy Jonatana tonga soa raha lahy Jonatana dia mahereza ny fiadanana tompo aminao dia tonona aminao ho tany Andriamanitra manokana ianao ianao tafiditra voalohany teto androany narakaraka azy anabavirika Eliana Manambotso Fity Tojo Mikael Rodina Emy Manambotso Rolianis Jotana tafita Jonathan azafady Koda Léonie Rodine Marie Razavitsalama Jean Angelin dia Fity Itodraonso Olokaranorso ao ihany koa ny Mampionina Akiradio Patricia Rarmalala Terira Albenja Verselina tonga soa daholo Emelovli Tina Mamambaly Tina tonga soa koa Fintsosy Antsiry Amboaramiel dia ao ihany koa i Angela Io tonga soa Razanatso Tonia efa lasa efa maketo foana mafinaritra dia ao ihany koa i Bert Sava tonga soa dia tahiny tompo isika tsirairay avy dia matoky sominao fa efa ampahiretontsika ary matoky sominao fa ampahiranao ny fandarana zay ataontsika eto amin'ity androany ity milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaloantsika hitondram-bavaka izao fandarantsika izao ametraka izao fotoana izao eo am-piratan'Andriamanitra ka androany moa ny ekipa iaraka amiketo androany dia Ranabavy Lovlitina hitondram-bavaka ny fandarana ary avy eo dia hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto Ranabavy Ama dia avy eo hitondram-bavaka eto moa iaraka amiketo mampionina rehefa avy eo dia za matoky fa tsy takanidirino teto no ivoahano eto amin'ity androany ity raha soheriniana Larisa ao ihany koa i Bert Sava Tsaotina tafita soa reo mbola tsy narabaiko teo fa dia tahiny Jesosy isika rehetra dolo milohan'ny zavatra ndao hivavaka dia avetsika miditra amin'ny toyan'ny manaraka tahiny tompo ary Ranabavy Lovely anao ny fitenenana mahereza manona fiadanan'ny tompo amintsika mpiaino tsirairay avy dia tahiny tompo ihany koa paster dia mbola hiara hivavaka arysika Jehovah-Andriamanitra rainay tsara misaotra anao zay misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay tianay ianao Jesosy tsapako Jesosy fa tianay koa ianao dia mankasitraka ny amin'ny fitantananao anay mankasitraka Jesosy mbola mibany fahasoavanao indray zahay dia zao tonga eto zao indray Jesosy mbola nomenao hery afaka manandratra ny anaranao eto zao afaka manome voninahitra sy midera ny anaranao eto zao dia Jesosy mamoritra andro alika eto indray zay Jesosy amin'izao ora sy fotoana zao angatabavaka aminao mangataka izay Jesosy mba ho feno fanatrianao feno zao fotoana zao mangataka izay Jesosy malala mba amakivaky ny isa-tokantrano amakivaky ny ao anatin'ny fona ihany ny fanahy masinao Jesosy mba ampifantoka anay mba ahatonga anay indray Jesosy handray hery ahatonga anay indray Jesosy handray solika Jesosy fiandrinay mandra-piavinao eny amin'ny raony lanitra ianao nke Jesosy efa niteny miambena mivavady aza mitsahatra amin'izany fivavahana zany Jesosy dia zany nke Jesosy nitongavana eto hoe fantatray Jesosy fa tianay loatra ianao Jesosy dia mino fa ametraka teny indray ianao Jesosy eo ambava ny mpanomponao izay ny fidinao zarany teny eto anio Jesosy malalo
vangio jesosy izay tsirairay avy reto mba ahandray an'izany teny zany, mba apakalalina an'izany teny horenesina eto zany anarato fona ihany dia ampamoza ato avy indray jesosy an'izany teninao zany jesosy, mba tsy ho verivery maina ny teny izay horenesina eto fa ho akatoavinay dia ho ampanjakanay amin'ny fiainanay jesosy malalo. Aoka ny jesosy malala ny olona rehetra izay ny andalana any mety mbola maniry ny andihan'izao teny izao jesosy ianao nge hitatana amin'ny lalany jesosy hiaro azy dia ho tonga eto soamatsara, dia ny fitaovana ihany koa jesosy izay ianonay an'izao teny izao, fitaovana rehetrarehetra aoka ny ianao jesosy malala mba hiaro an'izany fitaovana rehetra ampiasanay izany jesosy, mba handeha soamatsara dia ny fanelingelenan'ny satana rehetra izay manakana anay tsy hainao an'izany teny izany jesosy dia ho afahanao eto esorinao lavitra eto izany jesosy malalo, dia mino sy matoky jesosy fa efa betsaka indray ny olona andrian'izany teninao zany hiova hiverinao ambalanao, dia mankasitraka rainay masonao. Aleloia, voninahitra ho anao rery ihany jesosy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, amen. Aleloia. Sorantsika an'Andriamanitra izany vavaka matsiro izay netiny anavavintsika laovilia izany dia tahin'Andriamanitra trany any ianao, dia mbola miaraba ihany koa ndry anabavy Kadaka Malala Sesaina miaraka amin'ny Miray ao ambadimbadika ao, Elizabeth Rasoary Malala izay ndre vao hitako teto tahin'ny tompo hiaja sy kapatitsy côté camaradin jesosy hiaja tiana Isabelle androany vao hitako teto dia tonga soa ianao tsy haiko na efa paketo fa za aloha androany vao ohatry nahita an'izay hiaja tiana Isabelle zay, tsy haiko nareo ka dia tongava ka dia raisina tanandroa ianao dia maharetatra amin'ny farany dia tongava foana f'izay eto foana, dia raha zanatsotaony amo efa narabaiko teo ihany koa, dia manarakaraka azy ao ry anabavy Geneviève Randriamananjara, dia Olga efa narabaiko teo ihany koa, Elisa Tsiala, halleluia. Sotra ny anabavitsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay Andriamanitra ny malifitianao raha nabavy tsy zavatra kely fa lehibe ny zavatra nataonao ny asan'Andriamanitra izay nataonao koa dia mahereza, dia Andriamanitra malifitianao tamin'izay rehetra vitanao, dia mahevare tahin'ny tompo ihany koa dia mahereza isika tsirairay avy. Ieno hira aloha tsika ary dia aorian'izay tsika ieno tenin'Andriamanitra ka mino fa anatin'ny tirity ianao io koa raha latojo zany efa tafiditra fanefana ny ajatiana Isabelle ny teto dia tonga soa zany ianao androany amin'ny fanefany dia ho tahin'Andriamanitra ny zany anabavinay izany, dia tahin'ny tompo fianarako tokoa efa unitra rolianisa sandolany irina tahiny jesosy isika rehetrarehetra dia tsiry amboara-mielona ihany koa anatin'ny tirity ary tsika ny aka baiboly akatoerana tsara dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo koa dia mahereza azo antoka ny Andriamanitra izay toriana aminao eto azo antoka ny lalana izay tondran'Andriamanitra antsika mahereza tahin'ny tompo. Ianao lay andiamany tro tsara indrindra, ny fitiavanao eto foana tsy nisinda, ho very aho raha lavitranao ka tsy ahita ilay fiainam-baovao. Ianao
Halleloia. Sotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany izy zany a. Matoatsika makeo amin'Andriamanitra dia satria azontsika antoka izy. Raha tsy azo antoka io a tsy naketo tsika. Raha tsy azo antoka io a tsy nijanona teto tsika. Nitady Andriamanitra avy tsika. Fa satria azo antoka io a ary zay koa manana antoka fa afaka mamonjy ny fiainanao a io Andriamanitra itokitsika io a raha lasa navavy malala. Hotahin'Andriamanitra ane a isika tsirairay avy a misy taminareo mbola tsy voaraba Vicky Rolande a tahiny Jesosy a eto Frantsa moa izy am'izao tsika miteny zao a satria ho defa tsy ho ela de tonga soa ihany koa i ranabavy Preta, halleloia. De tahiny tompo ihany koa ranabavy Mama Valentina, Erika Yama, izy koa mbola tsy narabaiko a. Zay ngamba mbola tsy narabaiko teo e. Misy fita tahiny Jesosy, contre kamaradiny Jesosy tahiny Jesosy a. Iantany Irina Randry, tonga soa. Tao ihany koa i Amboaratsiky, tonga soa ihany koa Verrasoa, de tonga soa ihany koa Nabinitso Makrina. Tsara fantatsika moa fa amin'ny faraika amby roapolo ny volana, zany hoe amin'ny herin'ny sabata ho avy zao a, de misy batisa anankizy anankitelo a izay ho ataontsika eto a, de tsika mbavaka zany. Fomba hazana fitahina
Eliane pa Eliane tonga soa indray a dia ao ihany koa Côda Léonie tonga soa isika tsirairay avy a tsy haiko na voarabako daholo a zay angambany mbola tsy voarabako e tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia satria moa tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra dia satria mino aho fa efa naka baiboly ianao a naka toerana tsara dia eno ten'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao Rodine Marie tahiny tompo a tsara be ny tsika olo tsiry amboaramielona tsaina tsara iny iriny a dia soa meva tonga soa fa tsy tonga koa akory tonga soa meva fleur ao ihany koa i lantony irina faly mahita anareo hoe tahiny tompo aloha ny olona zeto aloha ny antanitsika hany a aloha zeto aloha ny ifalitsika fa tsy antany zay tsetotsika satria be da be ny olona tseto raha ohatra ny izany no tantaraitsika ndao ary a hitravatra any amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika ranabavitsika iamana hitondratsika amin'ny ten'Andriamanitra dia mihaino tsara daholo tsika mety somary ambanimbany ny feoany a fa mihaino tsara tsika dia amin'izay a henontsika tsara ranabavy iama dia mitory-tena izy a dia avy eo miverina eto a miraveratra ny tory-tena tahaka ny mahazatra ihany koa dia mino finaritra ary tsika rehetra alleloia amen tahiny tompo ary ranabavy iama tahiny tompontsika rehetra manona fiadanantopontsika tsirairay avy indray izay manaraka izao fandaharana vavaka fiambena izao dia mbola resaka fahasoavana ho ariavana manona mitondra ny afotry ny tompo amin'izao alina izao indray entsika fampairezana satria tena ilayntsika izany rehetrarehetra izany matotsika tonga eto matotsika miaritra torimaso eto a dia tena hoe mangetaita izany tenin'Andriamanitra izany tsika dia raha sary ny baibolitsika fa hojerentsika izany tenin'Andriamanitra izany izay hitantsika boky salamo fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no angalantsika fampairezana rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy raha jerentsika ny soramandy dia vaky toy izao ny fahatokin'ny izay manana an'Andriamanitra ho mpiaro na dia be azan'ny fahavalony alleloia vakitsika ny ten'Andriamanitra Jehova o akory za atao mareo ny mpampahory ahy maro no mitsangana hanoatra ahy maro no milaza ny fanahyko hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy kanjy ianao Jehova o no ampinga manodidina ahy alleloia voninahitra sy mpanandratra ny lohako alleloia amin'ny feoko no hiantsokan'ny Jehova ary any an-tendrombohitra masina no mamaly ahy izy amen izao nandro ka natory ny fo aho satria Jehova no nanohana ahy alleloia amen ty ten'Andriamanitra ty ry havana dia ten'Andriamanitra tena mampahira tokoa satria tena hoe betsaka ny zava-miseho amin'izao fiainana izao ry havana tena anisan'ny tena mahakivy tokoa raha ny fisainana maha olombelona amin'ny fisainana raha mbola tsy ara-panahytsika tena hoe mahakivy satria betsaka ny zavatra miseho aminao tsy miafina amintsika intsony ty resaka hoe marika sy ny tariny ty ngamba tsy ho tantaraina lavabe eto fa eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia manazava mihitsy izy hoe tena betsaka ny mpampahory ozy izy betsaka ny mpampahory ino moa ilay mpampahory lazaina eto ry havana dia io efa lazainy zareo aminatin'io zavatra hiazaka zandry zareo atao io hoe dia resaka hoe tsy mety atao marika ianao amin'ny raty izany ianao tsy mahafaka mandeha amin'ny grande surface ianao tsy mahafaka mandeha amin'ny voyage ianao maty izany momba anao rehetra fa raha tsy ara-panahy tsika ry havana tena hoe kivy tanteraka misy ary moa sasany dia mamoy fo mihitsy amin'izany satria hoe maty tapaka daholo izany izay momba anao rehetra ny asa riana ny izay fiainanao rehetra izany tsisy maha olombelona anao intsony very zo tanteraka
anefa eto ny ten'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra dia mampanantena anao foana. Andriamanitra dia miaino anao, mampijoro anao. Tena hoe mandrisika anao andaotsika ry havana. Androso amin'Andriamanitra. Andaotsika ry havana hijoro tsy anaiky ataony an'io zavatra io tsika. Vokatsika ho an'Andriamanitra fa tsy ho very. Indritsika fa matotsika miaritra torimaso eto. Matotsika amin'ny firialina izao mandany connexion. Tena hoe fitiavantsika an'Andriamanitra izany. Aza vela very fotsiny izany ry havana. Aza manaiky ampitahan'ny olona ny zavatra io. Aza vela very maina izao ezaka ataontsika izao hiaretantsika torimaso eto. Hiaretantsika andanitsika connexion eto. Fa tena raisy ny ten'Andriamanitra. Eto izy manambara mihitsy hoe any tendrombohiny masina izy mamaly anao. Tena hoe hamaly anao ny tompo ry havana. Matotsika miaritra eto angetaentan'Andriamanitra, tian'Andriamanitra tsika. Dia aoka tsy ho ataontsika veraraka ny tany izany fitiavantsika an'Andriamanitra izany. Hijoro tsika, hijoro hatramin'ny farany fa ny tompo manana hevitra hiverana antsika fa tsy hevitra hitondra loza fa hevitra hitondra fiadanana hozy ny ten'Andriamanitra. Dia andaontsika hijoro ry havana. Andaontsika tena hanantona an'Andriamanitra bebe kokoa. Atao feno bavaka amin'ny fiainanao. Atsoy izy. Tena hoe atsoy amin'ny feo mahery izy araka ny teniny eto. Atsoy amin'ny feo mahery izy fa mamaly anao izy ry havana. Amin'ny fomba tsy takatra ny sainao. Zary hijoro favolombelona kely amintsika dia tena hoe mirakla ny zava-nisy teo amin'ny fiainako. Tena hoe hampahafiry ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamiko izao zavatra fotsy tantaraiko anao. Raha nisy fotoana ry havana, nisy problème tao amin'ny fiasanako. Tena nijaly ny asa mafy. Firy taona ianao nijalina tao foana. Fa tena nanapa-kevitra ry havana fa hiala hifindra asa nentina bavaka teto aho. Rehefa mifindra asa ry havana dia teraina Jesosy nahita asa. Raha taloha mahandro sakafo ny asako mahandro sakafon'olona 20 isaky ny atoandro. Sakafon'olona 20 olona efa lehibe daholo izany ary tsy sakafo iray fa samy manana izay tiany. Izany sakafo nataoko isan'andro. Tsy vitan'izay manadio trano maninona betsaka e. Tena hoe asa mafy anefa ny karama kely. Tena hoe natsiaro reraka nentina bavaka teto ry havana. Hoe hoentina bavaka fa aleo izaho hifindra asa fa tena tsy ho vitako tia ny karama kely ny asa me mafy. Rehefa nentina bavaka ry havana dia raina Jesosy aho. Fa nahita asa izay tena mirakla ry havana. Karama indroa ny karamako teo aloha. Tena hoe asa olona efa mianaka fotsiny ny asako. Zazakely anankiroa dia olona mpivady. Dia tena hoe dia raina Jesosy nefa izany teo aloha izany olona 20 isan'andro nandrahoako sakafo. Tena mafy mbola tsy vitan'izany fa isan'andro dia tsy maintsy manao patisserie dia manao yaourt dia manao betsaka izy asa rehetrarehetra izao nataoko daholo. Fa amin'izao ry havana tsy voatery hoe tsy maintsy ahandro tsy voatery hoe tsy maintsy ataoko daholo izao asa rehetrarehetra izao. Tsisy mikomandy izany dia araiko Jesosy ry havana. Tena hoe ianao tsy miantso anazy ihany tsy mamaly anao izy. Fa rehefa raisinao foana manontolo tena hitanao tsara ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Nisy fotoana koa ry havana nangatabavaka teto hoe mba nisy ranotrako handeha ho any Frantsa. Efa tao anatin'izao resaka fanendehana amin'ny taratasy ny marika resaka vaksiny izao izy nikarakara visa anazy. Nentina bavaka teto ihany koa fa dia raina Jesosy ry havana. Efa tonga any Frantsa somatsara izy tsisy sakasakana tsisy nenena. Dia raina Jesosy. Tsika izany amin'izao asan'Andriamanitra izao matoantsika miaritra torimaso eto mbola very foana. Tena fitiavantsika an'Andriamanitra izany. Dia azo valim-bavaka tsika. Dia mandrosoatra any atsoy isan'andro Andriamanitra isa-tsegonda. Hoe teo aminy izay zavatra rehetra mombanao rehetra. Hamasino ny tenanao fa izany ihany koa nahazoana valim-bavaka. Tandremo biby maloto ry havana. Akato avy ny tenin'Andriamanitra.
atao ve mivavaka amin'ny fiainanao fa hitanao ny fiasan'Andriamanitra ny fiainanao, tsy ianao rery amin'ny fiainao sy ny ankohonanao ray manontolo. Dia tena hitanao mihitsy hoe milamina zavatra rehetrarehetra. Tsisy atahoranao izao zavatra rehetrarehetra miseho amin'izao fiaina izao fa satria ianao manana an'ilay Andriamanitra be fitiavana. Ho an'ny olona izao fiaina izao dia tena fahoriana tokoa fa ho antsika efa ara-panahy, ho antsika efa ara-panahy ry havana, efa faly tsika satria efa ho avy Jesosy, efa miseho daholo ny famantarana rehetrarehetra. Tsisy tsy miseho intsony raha jerentsika ny apokalipsy rehetrarehetra any, tsisy tsy miseho intsony ry havana ny zavatra izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mijorotsika, mijoro hatrany fa Andriamanitra tsy hamelanao irery ninona zavatra miseho, ninona fanenjehana, ninona zavatra ataony manodidina anao fa ianao na ianao irery ary mijoro ry havana, mijoro fa tsy ho very maizany rehetrarehetra any. Manampy ianao foana ny Tompo n'aiza n'aiza misy ianao, ninona ady hatrehanao. Tena tsapanao mihitsy hoe tsy ianao mitondra an'ilay izy fa ilay Andriamanitra tsoinao, ilay Andriamanitra tia tsika rehetrarehetra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany dia fiadanana antsika tsirairay avy. Aleloia, amen. Aleloia. Soatra n'Andriamanitra. Mankasitraka be dia be andranam-bavintsika hiamintsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay mahafinaritra, izay netiny izay dia Andriamanitra anie hamaly fitianao ranabavy hiama tamin'izay rehetra nataonao, vitanao indray ny anjaranao dia mankasitraka dia tain'Andriamanitra ranabavy hiama tain'ny Tompo ianao sy ny ankohonanao. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra koa mankasitraka azy satria fantatro fa mankasitraka azy nareo ary ny fankasitrahana izay ataonareo dia tsy inona koa fa mitondra ao anatiny hery indray ahafahany mandroso bebe kokoa ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia raha paherezinareo izy dia milaza izy hoe mbola vonona indray izy aleloia ao anatin'izany asan'Andriamanitra izany. Ka dia mankasitraka dia Andriamanitra ny hamaly fitiantsika tsirairay avy. Misaotra ranabavy ama, misaotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia ifampahery tokoa tsika amin'ity androany ity. Anisan'ny salama mahafinaritra za moa dia efa teneniko anareo foana fa anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tena mba mamy foko mahafinaritra i rahalahy Davida mpanjaka dia manana izy dia olon'ny fo. Aleloia. Izy koa tsy mihafahafa mihitsy izy mamaky ny salamon'ny Davida tsika dia mahita mihitsy hoe zavatra hainy mamoaka an'ilay izy ary zavatra iainany dia navoaka ny salamo daholo dia tsy mihafahafa izy mizara na dia ny hampaliany na ny tahotra na ny tebotebony dia azoko antoka fa tsy mba olona rehefa ohatra misy ny fotoana voakasika fo dia tsy na dia mpanjaka izy tsy menatra izy mitomany eny amin'ny masom-boaka ary izay foana moa nahafantarana anazy dia izy olon'ny fo izy ary Andriamanitra koa nakasitraka azy nahita olona araka ny foko fa dia olona tena sady nanam-pitiavana an'Andriamanitra izany Davida mpanjaka izany. Salamo fahatelo ovakitsika aminaran'i Jesosy andraisitsika fampiarezana androany. Ny soramarika dia ny fahatokiny izay manana an'Andriamanitra ho mpiaro na tebe aza ny fahavalony araka ny irana ataontsika teo mihitsy ny fahatokiny. Nosoratana salamo napoitra tamin'ny salamo ny fahatokiny Davida. Hoy izy hoe ny fahatokiny izay manana an'Andriamanitra i Davida dia olona natsapa fa manana an'Andriamanitra. Ary raha diniantsika ary raha fomba fanoratana an'izany hoe salamo fahatelo amby roapolo izany dia hitantsika mihitsy hoe olona niankina tanteraka tamin'Andriamanitra i Davida. Ary eto dia na dehibe aza ny fahavalo dia ny tantaraina teto ny fomba fahatokin'ny olona manana an'Andriamanitra na dehibe aza ny fahavalo. Ao anatinao lehibe fahavalo io mihitsy mila mampiseho fahatokina an'Andriamanitra hainao. Na firy ny fahavalonao, dia mila mampiseho fahatokina an'Andriamanitra hainao. Na firy ny fahavalonao, dia mila mampiseho fahatokina an'Andriamanitra hainao. Na firy ny fahavalonao, dia mila mampiseho fahatokina an'Andriamanitra hainao.
arakaraky ny abetsahandro io ny tokony hitombony ny fatokiana ao an'Andriamanitra. Arakaraky ny fitombonindreo io no fitombon'ny fiarovan'Andriamanitra anao ihany koa. Raha misy fahavalo anankiray ianao dia misy fiarovana ray sahazan'iny. Manana fahavalo roa ianao dia misy fiarovana roa sahazan'izay. Manana fahavalo ariva ianao dia aza mataotra ianao fa ampy ho an'izany rehetrarehetra zany ny fomban'Andriamanitra anao. Ary afaka hitenena hoe ampy ho ahy ny fahasoavanao. Halleloia. Salamo nataon'i Davida fony izy nandositra ny Absaloma zanany. Iza moa Absaloma? Nisy tantara nampireno tantaran'ny fiainan'i Davida teto. Satria raisinao fotsiny hoe nisy soratra voalohany dia salamo nataony taiza fony izy naninona? Fony izy nandositra any Absaloma. Iza i Absaloma? Filistina ve? Amalekita ve? Tsia fa zanaky Davida nandositra ny zanany. Nefa ngery havana ny dikan'izany anarany hoe Absaloma zany dia ny ray dia fiadanana. Hitanao misy zavatra mampalahelo satria rehefa nanao any anarana teraka i Absaloma izay zanaky Davida fahatelo, zanaky tamin'ny vehivavy atao hoe Maka. Dia mba nanao ny anarana izy, tsika rehetra mba samy mba manana ny hoe ray aman-dreny ianao dia rehefa manao ny anarany zanakao dia fantatrao ny hevitry ny anarany zanakao, fantatrao manana zavatra tiana tenenina ianao anatin'izay zavatra rehetra izay. Dia ny azo zany rado zany dia misy dikany mihitsy zany satria firavaka sarobidy teo amin'ny gasy taloha zany rado zany, ary ao amin'ny baiboly voalazako hoe zany rado zany dia firavaka atao eny amin'ny vozona, firavaka mihaja zay nge dikany rado voangy sy volamena mitambatambatra ny atao hoe rado misy zay zany. Ny tiako tenenina hoe mampionina zao mampionina natao anarany satria tao anatin'izany fotoana zany nisy zanany ray aman-dreniny roa teo aloha mampionina tsy azo azonao, dia teraka mampionina dia nataony ray aman-dreny hoe mampionina satria tena nampionina le reniny izay fa tena votina laelo mihitsy hoe tsy nahazo zaza indroa teo alohany. Misy dikany daholo. Dia teto zany Davida rehefa mba nanao ny anaran'ny zanany dia hoe ina atao anarany dia atao hoe Absaloma. Ny dikany Absaloma dia ny ray dia fiadanana zany hoe amin'ny Davida zany tokony ho fiadanany Absaloma i Davida. Mahafinge zany ravana malala. Fa maninona ary no nitsoakany Davida i Absaloma? Averiko aminao kely ny tantara. Betsaka amintsika mety mbola tsy malala nyty tantara ity finisinina ary tao anatin'izany. Dia raha etiko ianao amaky mialohan'ny hidirantsika amin'ny salamo fahatelo amin'izay azonao an-tsaina tsara hoe inona ary zany tantara zany amin'izay koa ianao tsy tantarain'ny olona angano fa zavatra tena misy no mitranga. Zao zavatra mitranga. Raha ohatra tsika amaky any amin'ny Samuela faharoa manomboka amin'ny andininy telo ambin'ny folo dia zao zany le izy. I Davida nananjanaka sivy, ary rehefa nananjanaka sivy Davida dia misy amin'izy ireo mety hoe ny anankiroa mitovy reny, indray samy hafa reny daholo zany ny ankabetsahany. Dia nisy lehilahy lamatoa atao hoe Aminona lamatoan'i Davida. Dia nisy zanaky Davida faravavy atao hoe Tamara ny anarany. Tsara tarehy be mihitsy zany Tamara zany. Mba ataovy Tamara ny anaran'ny zanako rehefa miteraka fa tsara tarehy be mihitsy teo amin'ny Israely zanaky Davida zany, ka Davida nge tsara tarehy koa. Dia avy eo i Aminona zanaky Davida tamin'ny Ahinoama. Fa i Tamara sy Absaloma zay zanany fahatelo zanaky Davida tamin'ny Maka. Zany hoe ny zanaky Davida zany samy hafa reny. Ka rehefa samy hafa reny dia nisy zavatra tsy nitranga. Zao hoe zavatra nitranga. I Aminona dia tena mialatsiny zay mihitsy mpilaza azy, latsa-pity tara zany, tara tamin'ny Tamara. Zany hoe latsa-pity tamin'ny anabaviny, demi-sœurny zany.
latsapity tena tian'ny Tamara nefa zavatra tsy fatao zany de rehefa tiana azy izy a de naniry anazy foana de tena narary mihitsy ny andohany de tena tiany be mihitsy ny Tamara izay tsy iza fa anadahany anabavin'ny Absaloma raitapo ray reny de nitsiry ny hevidratsy ny aminona de tantaraiko anao le izy tsy hamaky tantara ntsony tsika fa tonga de fa hoe Solomona talohan'ny any alohan'ny farany any Solomona i Erikaraka Solomona koa zanaky David misy zany hoe Kiliaba Absaloma Adonia Sefati i Solomona Tamara Fila zany zanaky i David daholo i Aminona ny voalohany de lasa de zao ny zavatra antranga tiany Tamara ry Aminona zay aloha de fa ratsy fa andeha mbola atao ihany hoe mbola hoe demi-sœur zany na de tsy fanao ary de mety hoe mbola azo le fiarahana fa ny zava-doza tena loza de zao tiany le anabaviny de rehefa tiany le anabaviny a de mody nanao narary andoha izy rary dada matsiany David dada tena mba mananona moa dada tena marary fa mba sevo makaty Tamara mba hikarakara ana mba anao dite mba anao ohatr'izao de nalefan'ny David Tamara andanana jereo ny anadahanao ohatr'izao de zava-doza tonga atao am'izay a nanaovany hevitra atao de tena nataony ankeriny mialatsiny fa amin'ny teny frantsay tena hoe violeny mihitsy ny violeny i Aminona i Tamara de voavitany nataony tamin'ny Tamara de ndroany nandeha dana mandeha aza atao an'izany ao izy Tamara fa inona ty ataonao fa dana mandeha de netsony zatovy mihitsy dana voay any io tsisy lana an'io hitanao tena ratsy fanampy mihitsy ny Aminona ry havana de rehefa vity zay de nolotanana mihitsy ny izy moa i Tamara nandeha teny an-dalana sady tomany de tonga i Absaloma izay anadahany le tapo aminy fa maninona ianao de nitantarainy hoe zao nge nataony Aminona zao ny nataony tezitra am'izay Absaloma ay ve ozy izy zany nataony ndao ary ozy izy fa izany de marina teny iamboarantsika zanany tamin'ny Ahibatseba i Solomona fa i Aminona zanany tamin'ny Ahinoama de i Tamara sy Absaloma zanany tamin'ny Maka de avy eo am'izay de tezitra am'izay Absaloma fa inona nataony de ohatra hay ozy izy de tsy teny eo izy de nanao zavatra fa tany anaty tany sy alahelo anaty tany anatiny tany rehefa nisy alahelo anaty tany anatiny tany a de zao ny zavatra nitranga mody nanao fanasana am'izay i Absaloma tena sainy daholo ny zanaky David rehetrarehetra de rehefa nasainy ny zanaky David rehetra de izy efa kadreo ma samy manana zatovy daholo amin'ny mazandraiky mazaka de samy manana zatovy tsirairay avy zareo de nitenen'ny Absaloma ny zatovy zao izy izy a ampisotroko daholo reo izy de rehefa mamy Aminona ataotsika mamy io de rehefa mitena hoe vonoy de vonoy am'izay tany zany izy namaly faty an'le anabaviny de rehefa vity zay a tonga tokoa le fety tonga de nametopo fotsiny Absaloma fitao am'izay tonga de vonono zareo de maty Aminona rehefa maty Aminona de lasa Davida i Absaloma nandeha nitsoaka niala teo an-tanàna rehefa kinao zany nanomboka Samuela faharoa toko fahatelo amby folo misy an'izany tantara zany a lasa am'izay a nandeha nitsoaka i Absaloma nitsoakan'ny Davida voalohany indrindra lesona voalohany nampianaran'Andriamanitra Davida na de olona mahafinaritra na de mpanompon'Andriamanitra lehibe na de olona tian'Andriamanitra de misy lesona ihany koa teto tokony raisin'ny Davida nisy fahadisoana angeza-pena ataon'ny Davida teto de tsy fandraisana andraikitra teo amin'ny zanany rehefa nisy ny fahadisoana zany angary havana teneniko anao fa zavatra tsy tokony vita moa tany amin'ny Aminona mihitsy de efa nitokony nandray nandray andraikitra i Davida tesitra izy tesitra amin'ny andininy faharoatoko fahatelo amby folo andininy faharaiky amby roapolo zao de nisy an'izay hoe noho nireny Davida mpanjaka sy ny zavatra zany rehetra zany
de ndrera tamin'ny fahatezerana izy Absaloma de tsy mifampiteny tamin'ny aminona rahalahany akory na soa na ratsy fa halany Absaloma izy noho ny amin'ny saviana ny Tamara anabaviny. Zao zany teo Davida de efa tokana andray andraikitra ny amin'ny zanany. Sa miteny itsika ray aman-dreny de diso anaty an'Andriamanitra raha sy mandray andraikitra amin'ny zanakitsika. Be de be mihitsy ny isika mpanompon'Andriamanitra de mahavita mitandrina ny tenantsika sy ny vaditsika amin'ny resaka fitondran-tena sy ny sisa fa tsy haitsika no miteniny zanatsika. Be de be tompoko ny mpanompon'Andriamanitra mitory fahamasinana hoe tsy azo ataon'ny olona, tsy tokony hanao fitafindelany vehivavy na tokony tsy hanao fitafiana mitanjatanjaka na fa ny zanany tsy vitany tena hainao no mitory amin'ny olona. Nefa isika de nomen'Andriamanitra abaiko Jerosalema aloha vao Jodia vao Samaria vao ny aparantany aza maika ianao no any aparantany, aza maika ianao ny Jodia sy Samaria fa ny ao Jerosalema aloha jereo. Alleloia. Be de be mpanompon'Andriamanitra, misy mpanompon'Andriamanitra lehibe mihitsy ny aza hainy mitondra ny fiangonana hoe nareo raha nabava manao vasarin-doha rehefa mibavaka aza manao an'izao sy zao fa ny azony zaza ao an-trano za vao maly mihitsy anahita zanaka mpanompon'Andriamanitra efa lehibe. Mpanompon'Andriamanitra anaty fahamarinana fa iny anaova le zaza ozy ianao zaza efa adoran-tsaina. Reny le akanjo hitanao sanatria ohatry ny takokenatra ambony reny fotsiny anaovany ny ambony de short kely ny ambany. Nefa vehivavy efa 14 na 15 taona zany na mihoatra azy. Nefa mpanompon'Andriamanitra mitory ny amin'ny ao am-piangonana. Henatra nge zany ry havana. Za teneniko anao za mitory aminao fa jereo aloha ny atao tokantrano. Fa inay zanakely havana tena tsy ohatry zany. Tsy tena teneniko anao zany. Miroan'ny torianay aminareo de ny zanakay koa torianay. De andraisana andraikitra ry havana rehefa misy tsy mety Be de be amintsika ray aman-dreny velao re zao fa ohatry za mampalahelo izy. Raha mampalahelo anao am'izao ka tsy teneninao am'izao ianao ny ampalahelo amin'io aorinao. Zany ke nahazo Davida ry havana. Tezitra fotsiny izy tezitra tamin'ny aminao tezitra. Nareo tsy tiako mihitsy ny ataonareo fa tsy nandray andraikitra izy. Fa raha teo de fa nandraisana andraikitra iaminona. Tsy fantatra sy andraikitra tokony raisa fa andraikitra tena tokony zavatra mafy tena natao tamin'ny aminona teo. Ny zanaka tiana nge ravana ka tsy tsitsona rotsakazo ny ten'Andriamanitra. Fa tsy nandray andraikitra i Davida. De ndraisany zanany ny andraikitra rehefa tsy nandray Davida. Hitanao, tsy tokony i Absaloma namono ny aminona. Raha hainy Davida nanafaina hoe nananatra sy nananatra tamin'ny fomba mahery vaika. Sy zavatra ratsy kely fa zany nataony zanaky Davida zany. Fa itsy tsy vitany hoe tezitra hoe resindrendra tamin'ny fahatezerany de zay. Fa misy zavatra fanaraka am'izay. Alleloia nge zany ry havana malala. Ny hazo de ny mbola kely de asiana le fehany ohatry zao iny mba hahatonga anazy ahitsy tsara. Be de be aminareo mpanompon'Andriamanitra azy mihatra ay zazakely mbola tsy malala zay fitanjahany io iene mbola izy mbola tsy malala. Ny olona koa mbola tsy de miraraha anazy. Fa zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza ho ny ten'Andriamanitra fa rehefa lehibe izy tsy afaka amin'izany intsony. Fa raha zaza efa 15 taona am'izay nidresena hoe manaova zipo lava tsy mety tsony iny. Tsy mety tsony iny. Mety nareo mas mety hoe ay zazakely ity akoho fantatry ny ankizy am'izany. Izy tsy mahafatatra zany fa orinao fatany zany. Fizy efa zatra an'izany zanakely hoe tsy maty fitanana zipo fitanana fa ny zanakely havana tena na zipo manara-batana be reny de tsy tiany. De efa zatra efa misy zavatra efa mahazatra tsy mahazo aina tena tsy mety aminaty maman ozy izy ka. Satria manino satria hitany ataony maman. Fantany toriany dada ny zanakay nge ravana miantory teny eo ambadika eo sao de verina rehefa mandeha manao jeu fa zanakay. Zay nge mitory aminareo fa ny zanakay mihaino ao ambadika eo ny zanakay nge mianatra baiboly rehefa eo amin'ny miretsadresaka eo zay Ka ny zanaka atsika de andraiso andraikitra ry havana malala. Fa tsy ianao ihany ny hitanao. Ahoana ny ahafahanao hitory amin'ny hafa raha ny ianao ary tsy manana any de mitarobaty vilavava angambany. Ka i Davida teto de tsy nandray andraikitra de ny olana raisiny Absaloma ny andraikitra.
lao fitaiko ty arozy izy efa tsy fitainy dadany davida angetra tsy hoe hamonany aminao fa raha za aloha teo amin'ny toerany davida de nataoko hitan'ny zanany rehetra mihitsy fa nifaiziny izy mba hoanatra hoanina sisy azonao any aloha zany de fa nisy zavatra ry andriamanitra koa nge ry havana mampianatra andriamanitra ao anatin'zany fa ny olana de lasa lavitra be le problème de nyvonoany Absaloma izy rehefa andiny faefatra amby tempolo rehefa maty izy lasa izy Absaloma nandositra ary zatovy nanompo masaka neta fa indreo nisy olona maro avy toivoany teo anilany tendrombohatra ary hoy Jonadaba tamin'ny mpanjaka indreo avy zanak'alahin'ny mpanjaka ka de araka nolazain'ny mpanompoana tokoa de lasa izy nandeha nitsoaka Absaloma nandositra nakany amin'ny Talmay zanak'alahiny Amioda mpanjakan'ny Gesora de nisaona ny zanany manakariva Davida ary Absaloma efa nandositra tany Gesora ka nitoeratany 3 taona ary Davida mpanjaka naniry voaka akany amin'ny Absaloma fa nionina izy noho ny amin'ny aminona satria efa maty izy hitanao mbola eo ihany nge ry havana malala ny fondray na de namonany aminona ary i Absaloma de nalahelo Davida nalahelo anjanany izy tsy mena tsiny izy ndray efa maty ndray tsy hita de teo any izy fa no ny ambopony de alao tsy makany de nampiavanina moa izy mirahalahy teto rehefa izy mianaka de nasenanody Absaloma de nanino moa izy ty any amin'ny andininy fa de nisy fotoana nyverina da i Absaloma de samy efa teo Jerosalema izy mianaka fa mbola 2 taona teo koa fa tsy niona tsy mifankahita tao fa efa fantatrao hoe samy eo an-tanàna fa mbola tsy niona fa afaka 2 taona vao niona 5 taona zany reo tsy mifankahita de ny famiany lavalava moa le tantara fa fitiniko zay tantara zay fa ny olana niverina avany am'izay de zao 5 taona tsy nahateo any Absaloma tsy teo anatrehan'ny rainy ty koa mbola misy zavatra ray ananarako anao raha ohatra mbola azo atao raha mbola azo atao tsy voatery ty zavatra ty fa fanatsarana raha mba azonao raisina raha mbola azonao atao raha mbola kely ny zanakao de zao no tsy misaraka aminy ao anatin'izy adolan-tsainto iny eo no fotoana amola volaina zavatra anatin'ny sain'ny zanatsika sy ny de tsara raha mba eo anilany ray aman'reny ka zao zay zao etretinareo zanakay fity fantatrareo moa fa voninahitra n'Andriamanitra fa zanako io tena mahay tena voalohany eo ampianarana tena ary nisy ankizy anakefatra zareo ngamana raha tsy diso tao amin'ny collège nisy azy de natsona ny ray aman-dreny de nasiana anakany amina université anankiray lycée anankiray malaza be aty aminay zay tena lycée tena hoe natokana ho an'ny olona tena hoe mba mahay be zany izy io de natsony ny mpampianatra alefa soariny zanakareo fa tena mety aminy fa tena vitany any tena mety aminy fa raha tsotra zany de intéressé tokoa zay satria voaka manampaizana be le zaza avy any fa ny olana klasy mandry io zazy io any alavitra be anay izy am'izao io zany klasy mandry de mahandro sakafony de izy de nanapa-kevitra zay zao alao tsy mandeha ny antony de zao tsara mahay fianarana ry havana malala fa mbola tsara koa zany mbola volavolainy dada sy neny zany halleloia nge ravana nalasa nanao klasy mandry tany za tena tena hoe tsy vita badisy zany koa reo any izy de mahita fiainana any am'izay izy de mety mananjanaka mahay be mihitsy zay fa mety lavitra an'Andriamanitra ka ny 5 taona ny tsarany Absaloma sy Davida tsy teo anatrehany Davida na vitana na mola volana any Absaloma olona hafa noho i Davida hitanao samy teo tokantrano tamin'ny voalohany nifankatia ny fanaja fa ny 5 taona tsy nateo anelanelany teo an'ny Davida ny Absaloma natonga zavatra efa naniry tao amin'ny Absaloma ny sevitra tsy naniry ny volavolaina tsy manana fisainana mitovy amin'ny Davida tso fa lasa nomboka nanana fisainana mifanohatra aminazy dia rehefa avy eo de ary mampianatra baiboly be mihitsy nanabavy izy tsiry amboaramely zany fa misy zavatra tantaraina be mihitsy izy ato zany anakavavy koa nahonany firenapa iny mitoy zany anao mitena ohatry de am'izay koa ny olona mba tonga de mahay ino dizy mahay mitantara amin'ny baiboly de lasa zany de zao rehefa nandeha verina famerina izy mianaka rehefa mifamerina izy mianaka ay tao amin'ny Absaloma fa nisy zavatra de ninona atao an-tsainy
miaka ny fanjakana enjana nge zany ravana malala enjana nge zany ravana malala tena hoe dadanao zao ihany no ikominao taiza nazahoany an'izany teo amin'ny 5 taona tsy nateo azy tao arina tsy nandraisan'ny Davida andraikitra ny amin'ny zanany ravana voalohany indrindra aloha ray aman-dreny ianao a raiso ny andraikitra ao raha mbola azonao atao ny zanakao mandra-pahatonga ny fotoana mbola farak'izay azonao atao aza zatra misaraka izany be dia be tsika indrindra fiainana ty andafy de zatra hoe tsisy fiainam-pianakaviana dada miasa alina neny miasa atoandro ny zaza mahandro sakafony rery tsisy fiainam-pianakaviana raha mbola azonao atao de misy ampandefery no fitadiavam-bola fa voly zany hita foana fa tsy jereo ny ankonao zay moa ravana zay tena tenenay nareo a fa zay manana fiainana ankonana tena mahafinaritra zay de tena miaraka foana ny ankabetsahan'ny fotoananay ary ny anay mivadinay tsy miasa zany fa ny anay ny vadinay a alohanay za de zao foana any mba ao-tsaiko aloaka za miasa be fa ny vadiko a manabe ny ankonako ny fanabeazana ny zanakay tsy tianay olo-kafa ho karamaina no apita zavatra am'ireo zazy reo fa zava-dehibe zany a manana reo fiainana ankonana manana fiarahana ravana amboary ny programa nga atao amin'Andriamanitra azon'Andriamanitra atao zany fa mpianakavy misaratsaraka tsy ny zana ny zanakao aza vera foana eo amin'ny telefona eo asanao an-trano rehefa mba manana fiainana ankonana am'izay fotoana zay anana fisainana hitovy nareo anana fomba fijery mitovy 5 taona tsy teo efa zavatra hafa nahita ny Davida izy efa zavatra hafa ny tao-tsaina mety zao misy kamateny elandre aloha ry dada de mifanjakany lahy teo alaiko tsy mora nge zany ravana malala tsy mora nge zany ravana malala verina avy any am'izay izy tonga de naka olona nanaraka azy izy 200 lahy aloha nalainy petraka atao Hebrona izy Hebrona naka 200 lahy izy niaraka taminy nalainy hatramin'ny Ahitofela zay mpaminany Davida mpanolotsaina ny Davida nalainy daholo ary de lasa am'izay izy a itododoany a Jerosalema aka ny fanjakana eo amin'ray volanazay moa Davida de fantatritsika tsara le tena mahafinaritra be any amin'ny Samuela 2:12 any amin'ny 9:10 ary nisy olona tonga tamin'ny Davida ka nalaza hoe lasa naraka ny Absaloma mifono lehilahy amin'ny Israely ary hoy Davida tamin'ny mpanompony rehetra izay teo amin'ny tany Jerosalema mitsangana andeha sika andositra fa tsisy afaka atsika amin'ny Absaloma andeha hiala faingana fa andao tamin'ny faingana izy ka tratrany etsika de ataony hidiry andoza tampoketo isika ary asiny amin'ny latsabatra sy ny tanàna ary hoy mpanompony Davida tamin'ny indretony mpanomponao anao araka izay rehetra sitraky ny mpanjaka tompoko anao ravana i Davida io i Davida io de olona misaina izy io misy fanan'Andriamanitra Davida teto voanisa zany Davida zany hoe nitsoaka resy tsy niady Davida zany nge ravana tsy mihemitra amin'ny ady zany fa tena ko anao zany Davida zany tena Goliata ndao Saoly ndao miaramila ny Saoly ndao fa teto Davida sendra sotra napahavotoany a tahiny tomponareo de za ravana Davida nitsoaka izy ny antony itsoahany tsy hoe matahotra izy fa isy Absaloma no fahavalon'ny Davida saropady indrindra satria raha iady amin'io izy a raha matiny de mamono zanaka izy fantatra fa tsy maintsy matiny Davida tsy resy fahavalo zany satria nomban'Andriamanitra Davida nge ravana ka tena mahavariana fomban'Andriamanitra aminy miady amin'ny olona lehibe noho izy a resiny miady amin'ny olona kely noho izy a eo foana Andriamanitra momba azy halleluja azy Davida nitsoaka ary teny apitsoahana teny hoy ny tena Andriamanitra hoe andiny fa Samuela 2:12 de nivoaka ny mpanjaka ka narahany ankonany rehetra ary mpanjaka namela 10 vavy tamin'ny vaditsindrano ny andro trano ary voaka mpanjaka ka de nanaraka azy voaka rehetra izay nitoetra teo afaratanàna ary nitoetra teo afaratanàna izy ary fanompo rehetra nandeha teny amin'ny ka ny miaramila mpiambin'Andriana
ndehetra sy ny gatita rehetra de njatolahy izay nanalaka azy avy any gato nandeha teo alohan'ny mpanjaka lasa davida nandeha bataetany lasa izy nandeha tany am'izay izy nanoratra ny salamo fa telo izay iverenako am'izay am'izao fotoana zao fa tsy tantarainareo mantsy zay tantara zay mba hahafahanareo mahita hoe fa inona reny zavatra nitranga tam'izany de hoy davida hoe jehova akory zay atao maron'ny mpampahory ahy maro no nitsangana amely ahy anohitra vitsy ny aranandeha tamin'ny davida niainga ronjatolahy niaraka tamin'ny absaloma fa azony daholo ihany ny akabetsahan'ny olona avy eo ary davida ny tenana hoe akory zato maro ny mpampahory ahy betsaka loatra andriamanitra ohatra ny tenan'andriamanitra eo andriamanitra tsy vitako tsony reo ny zava-misy andriamanitra tena apetrako aminareo andriamanitra hitanao ve andriamanitra reo problemako be dehibe reo hitanao ve andriamanitra reo olona be dehibe zay mitady amely ahy reo amely anangy reo andriamanitra andiny faharoa maro milaza amin'ny fanahiko hoe tsy manana mpamonjena amin'andriamanitra izy atram'izay a ny olona mahita fahomban'andriamanitra davida fa tamin'io ho ny olona hoe tsy manana mpamonjena io ve tsy manana mpamonjena amin'andriamanitra tsony samira faharoa toko fahinambe folo tantara io samira faharoa toko fahinambe folo andin'ny fahadimy efa kitsika io tantara teny davida io zao andiny fahadimy samira faharoa toko fahinambe folo andiny fahadimy ary no nanakaiky any bahorima davida mpanjaka indro nisy lehilahy tamingany saoly ny anarany de simei zanaky gera nivoaka avy tao izy ka nanozona teny am-pandehana aika tao anatin'ny fotoana nampanjakany davida misy olona ao ambadimbadika ao tsy miteny fa olona manana lahelo aminy taranaky saoly izay nanana kakay ozy ny fomba fitenitsika nanana folentika miandro fotsiny fotoana anankiray ary ianao eo amin'ny fiainana misy foana i simei io ianao io nge teneniko anao fa ao ambadimbadika ao amin'ny olona miaraka aminao ao hoe misy olona miandry ianao miara mandeha aminao eny fa miandry kiondalana izy le anabavy anankiray zay efa nisy zahatra tsy efitra tsy nitovy zay tao am-piangonana ndray andro tao am-piangonana satria tena misy ady hevitra tokony izy mihitsy ao am-piangonana rehefa misy zahatra tsy mety amin'ny ara-panahy de ilaina ady hevitra fa tsy ilaina afenimpenina zao ny teny le anabavy varina mihitsy efa ela ny rasako anao rato taitra be mihitsy satria zao mahatonga anataitra tsy mbola atao anatin'ny eritreritry mihitsy io ranabavy hoe misy zavatra diambo misy fotoana za moa efa ela nivarotra tomobila varotra zavatra zany de altsoky foana izy mivady retana avy misy any io de mahafinaritra any manisy soany zareo de mena tomobila de atao zay mifanarana aika atao ambady kristy reo fa raikitra am'izay ny zavatra zao ny tenena efa elany nyndrasako anao taitra be mihitsy atao am'izay zay mahatsam ndray oariny eny tena tsy mbola pozika zany hoe ay ve io olona io tsy mbola ny famaly tampoko na indre mandeha mbola tsy niady hevitra tampoko na indre mbola tsy nisy inina fa zavatra ohatr' zany no fona aika atao ambady efa elany nyndrasako anao ay ve oa ka eo amin'ny fiainana misy an'ity sy mety foana eo amin'ny fiainanao ary mila mitandrina ianao fa eo amin'ny fiainatsika misy an'io sime io tao ambadika tao any izy davida manjaka eo fizy mandeha tanàna eo ihany izy eo ambanimbany eo any mikabaly davida de mitehaka izy mizara vary davida de mahazo vary izy fa izy misy zavatra ao taranaky saoly izy simeny anarany fa no nilavo am'izay davida redrotsy hoe lavo ana fa nitsoky davida zao am'izay voaka am'izay simey voaka am'izay simey zao ny teneny simey nanozina am'izay izy nitora bataony davida mpanjaka sy ny mpanompompondrehetra ary boaka reresy ny lamahery rehetra de teo akavanan'ny mpanjaka sy ny teo akavia satria zao ny ao an-tsainy efa tsy olona tsy misy tsisy ninona tsony io hitanao ny fahitany davida de olona resy ary resy mandrak'izay de sady nozony no nitorany zao ny tenena de mifavito ary ho ny fanozonany sime mandehana ary lehilahy mpandatsadrasy tena ratsy fanahy nataony Jehovah manody anao zao ny raha ntamingan'ny Saoly lay nodimbiasinao fanjakana ary Jehovah nanome fanjakana eo tanàn'ny Absaloma zanaka kosa ary io fidiran-doza zao ianao fa mpandatsadra aika tao anatin'ny tao isy ka tsy Davida ngefa nandatsadra ny Saoly fa ny azy alahelo an'le Davida nazo fanjakana
ary ny azy ny avany saoly naentin'andriamanitra kina ary nidirany davida tam'izany fa zay ny taopoly de nitorany de nozony zany ataovy any mbola hoaizany azo anareo fena ny andrasako anareo da nitorany davida amin'ny tsy miteny davida tsy miteny satria zao mbola hoe tsy fatana inona ny itondran'andriamanitra azy mangina aloha misy fotoana anginana misy fotoana hitenenana ary eo ny fotoana anginana rehefa le olona maneso mandatsa anao manozona anao sy ny sisa eo ianao aloha mangina misy fotoana mianatra mangina torahana sy ny sisa ka nahatonga davida nyteny ndry jehovandriamanitro anao te salamo fahatelo teo efa mieritreritra ny olona tsy manam-pamonjena aminao tsony ty fijery ny olona andriamanitra ozy davida efa vitan'ny olona manozona ana vitan'ny olona manao tsinitsinina ana satria ny olona mieritreritra fa efa tena tsy hoavitra tsony za taloha rehefa tanaty olana be etritinao fa misy olona taloha za nanana na izy fanajainy olona fa rehefa za tao anatin'izany olana zany tena laza be am'zay tam'zany misy olana fa nataony olona tsy tokony nanao elana tam'zany nanao elana nalty rato tanao ataony olona tsinitsininy ianao raha ny olona mieritreritra ianao potika mandrak'izay kakabe avy izy ty manao elana izy tsy mbola nanao an'izany za korotry hoe tsy azo atao ela tam'zany fa ohatry hoe varina fotsiny hoe misy olona rehefa mahita anao reraka de ataony tsinitsinina am'izay anao ary mieritreritra izy fa ianao ho reraka mandrak'izay fa eo amin'ny fotoana anginana misy fotoantsika mangina ozy davida hoe maro milaza amin'ny fanahako hoe tsy manam-pamonjena ntsony any kanjo halleloia de ny fatelo ianao jehovah ny ampinga manodidina voninahitro sy mpanandratra ny lohako ny atao hoe mpanandratra tsy hoe manandratra raha manandratra izy de indre mandehana izy manandratra fa ny atao hoe mpanandratra de manandratra foana raha indre mandeha mahandro sakafo ianao de tsy mbola mpahandro sakafo ianao zay raha indre mandeha nanjaitra ianao de tsy mbola mpanjaitra ianao zay raha indre mandeha mandidy ena ny varika ianao mbola tsy mpivarikeny ianao fa mpivarika ianao rehefa isan'andro ianao miaraka am'le antsy sy le any iny atao fefansatsasika fefansareky lao i matavy be ny trafony mpivarikeny ianao zay ka i andriamanitra teto tsy manandratra ny lohan'ny davida fa mpanandratra ny lohan'ny davida zany isak'izay miondrika davida de asandratra isaky mierity davida de asandratra ary tsy indre mandeha io ry havana malamy fa i maromaro i be deabe teo amin'ny fiainana davida ny resy misy fotoana ketraka fa tsy mbola ny rahatea an'izay occasion zay andriamanitra manandratra ny davida halleloia ary zay ny tsy fantatry ny olona fa raha olona mahafantatra an'andriamanitra sy ny fifandraisan'andriamanitra sy davida de tsy sananao an'izay nataony sime zay zao teko anao raha olona mivavaka tandreminao mahita n'iny olona iny mety tafalatsaka ambany sy ny sisa aza manao tsinitsina n'iny olona iny ianao raha olona mivavaka fantatra zay olona mivavaka fa tsy mandrak'izay ny alailon'izay ny zoim-pahoriana ry havana malala ndray mpimaso ny fahatezeran'andriamanitra possible mihitsy ny olona na de davida mpanjaka ry anarin'andriamanitra ahetrin'andriamanitra averan'andriamanitra mihetsy fa ao anatin'ny ray mpimaso fa mandrak'izay ny famindram-pony ary natonga davida ny teny kanjo jehovah kanjo ianao jehovah no ampinga manodidina voninahitro sy mpanandratra ny lohako salamy fafito amby roapolo andiny fahenina ake vakitsika salamy fafito amby roapolo andiny fahenina aona ny tenin'andriamanitra ndasika vakitsika misy ny andin'ny faefatra alao vakiko manontony hoe mahafinaritra ty salamy fafito amby roapolo ty ny tenin'andriamanitra lavalava le izy fa vakiko ihany fa tokina ny jehovah mpiaro sy mpiany olona mpitany olona salamy fafito amby roapolo mba mario amin'ny baibolina koa fa tsara be ty jehovah mifahazavaka sy famonjena izany atahorako jehovah firovana mafy ho any aiko izany aniko vitako raha manatona inana nofoko ny ratsy fanazy efa avaloko sy rafilako de izy ihany ny tafitoena kalafo ana de misy atoky mitoby ady amiko de tsy atahotra ny foko ana de misy ady miatra amiko de atoky ihany halleloia zavatra ray loha ihany nagatahako tamin'i jehovah zany ny tedavo de nitoetra hatranin'ny jehovah amin'ny andro rehetra iainako mafaly mijery ny fahasoavan'i jehovah sy mandinika ny tempolony fa anafina ao amin'ny trano fialovany amin'ny andro fahoriana izy ampihery ao amin'ny fierena ao andayana izy anandratra ao eny amin'ny ambony vatolamba izy ka de isandratra ambony fahavaloko manodidina ny loha ka anatitra fanatitra iobinao andayany irany sy akalazany jehovah halleloia tsara andriamanitra ry havana sambatra davida nanana an'io andriamanitra tokotsika io ry havana malala zay ny tsy fantatry ny olona zay
tokony mbola nitorabato tsy tokony mbola nanozana fa tokony nandadiady sy nanontany hoe osy ahoana moa ny fifandraisan'i Davida eo amin'Andriamanitra manahoana ary avana ny tantaran'i Davida nefa vao zao hoe vao rera akoatrin'izy tsy maintsy niteny io la efa matetika tratran'io izy fa tsy maintsy tapavoaka foana izy de tandremo attention aza mitorabato aza manozana aza manao tahaka ny nataony Simei fa Davida foana ary avana na zanany fahavalony na mpanjakany fahavalony Davida foana Davida tsy arian'Andriamanitra zany Davida aomban'Andriamanitra foana satria Davida tia an'Andriamanitra halleloia zay ny tsy fantatry ny kanjo izy Davida ianao ny Jehova no ampinga manodidina voninahitra sy mpanandratra ny lohako amin'ny feoko ny antsoko an Jehova ary ny atendrombohiny masina no mamaly ahy izy feo ny antsony an Jehova tsy feo an'olona izao ny andrika natory izao ny nandrika natory ny foa satria Jehova manoana Davida na de izy matory izy mifoy io ary de akarazany an'Andriamanitra tsisy zavatra nataony Davida hoeriny sy tanjany mihitsy avana fa Davida foana Andriamanitra foana nataony hoe iza tsy atahotra olona alinalina izay milahatra ny didina Amelia satria Davida de efa nafaty alinalina ary tadidiny Davida ny exploit taloha ny fahombiazany taloha fa nirairain'ny olona mihitsy zany Davida na nafaty alinalina fa solo nafaty arivarivo ka mba niteny koa Davida teto fa raha mitovy manodidina azy ny alinalina de tsy atahotra izy inona ny mbola atahoranao amin'ny olanao io fa olana firy ny efa nalavonao olana firy ny efa mipotipotehanao niaraka tamin'Andriamanitra nahoana ianao no mbola mitady atahotra an'io tsy atahotra olona alinalina izy zay mitahatra lahatra manodidina Amelia andiny fa vito tsangana Jehova vonjeo Andriamanitra efa namelony takolaky ny fahavaloko rehetra ianao ny fandratsy fanahavakivakinao tadidiny Davida ny nataony Andriamanitra tamin'ireo fahavalony rehetrarehetra ianao mba tsaroviny zavatra ataon'Andriamanitra taminao efa nanaovan'Andriamanitra zavatra ngeza be ianao efa nanaovan'Andriamanitra ravana fahakakany be dehibe ianao efa be dehibe ny fahavalonao nalatsaka Andriamanitra ravana de aza manahy ianao aza matahotra na mitoby manodidina anao aza ny maro fa ianao ndray de tsy maintsy tafavoaka ny anaranao raha mitoky amin'Andriamanitra ianao ianao ndray de tsy maintsy misandratra ianao raha mbola Andriamanitra koa ny tokonao zao ny teny namarana ny Davida azy manao hoe any Jehova ny famonjena amin'ny olonao any fitahinao alao any Jehova ny famonjena fa ianao olona efa tahin'Andriamanitra ianao ny adinao raha avelanao Andriamanitra no iado anao ny fitahina vokatry ny ady sisa anao Andriamanitra no iado anao raha mbola teteny aminao foana hoe za mitory aminao io Andriamanitra azo antoka be mihitsy ny Andriamanitra toriko aminao Andriamanitra tsy mampatahotra raha misy olona eto androany ifampitondram-bavaka tsika androany fa raha misy olona eto manam-pahavalo miatrika olana mafy za teteny aminao firy fotsiny isan'ny fahavalonao zay fotsiny firy le ho isan'ny fahavalonao inona le olanao fa ny Andriamanitra toriana aminao eto androany Andriamanitra azo antoka Andriamanitra tsy mampatahotra Andriamanitra tsy azo boboka fa Andriamanitra azo ianterana tianao Jesosy ahereza na iza mivadika aminao na iza miady aminao fa nytanina fotsiny apetraka aminao ianao hoe mpinamana amin'Andriamanitra fa Davida de mpinamana mpisakaiza ray avana amin'Andriamanitra tena mifanakaiky fo amin'Andriamanitra ary Davida navita ny teny nanao hoe antitra tanora taloha ary antitra ankehitriny fa mbola tsy hitako izay marina kanafon'Andriamanitra tsy mahafoy Andriamanitra tsy fotoana fahafoizan'Andriamanitra anao raha teo zao ianao entina mbavaka io manana finoana fa io olana sy aretina sy ny sisa mahazo anao ianao tonga eto tsy ny hahafaty anao amin'io ny tanjon'Andriamanitra fa ny ampitodika anao aminy ka iantsonao azy de raha miantso ianao androany Jeremia 33:3 atsoa de ovaliko ianao de aneoko zavatra lehibe sapatanana zay tsy fantatrao ianao miantso ny zava-dehibe androany ivavaka tsika rehefa avy eo de zao voalohany indrindra milohan'ny ivavahan'olo de zao atao hoe Jesosy o Jehova Andriamanitra za matoky anao matoky afara tonga eto angatabavaka de satria fantatro fa misy vanim-bavaka za koa mampanantena anao matosika manao an'izany fandalana zany hoe fangataham-bavaka tsy hitsanga menatra eto mihitsy zay ka entina mbavaka eto nareo nefa tsisy vavaka mivaly fa misy valim-bavaka eto ravana io zao misy any anabavy io tonga aty Frantsa fa ngana bavy Becq Roland io verina fa tonga fotsiny taty Frantsa
am'izao situation zao tsy nandeha izy na nanao test ary tsy nanao iny ty tsy mila natao vaccine tonga aty izy zao misy olona nentina mavaka atao ny tsorivavolombelona ndray vao eo sitrana tsy sa manao an'ity fandaran'ity zay raha iampitsanga menatra ty fandaran'ity tsisy vavaka mivaly zany koa misy vavaka mivaly eto manana finoana ny zavatra tian'andriamanitra tonga aminao androany de nao anana fahatokina tahaka ny davida anandratra anao andriamanitra satria efa mpanandratra anao foana izy mahereza samy hitahin'andriamanitra anao antitytsika de hitrany fitondranam-bavaka tsika revao afaka mandefa am'izay anao fangataham-bavaka am'izao fotoana zao ao amy compte radio akiradio messenger ny ady radio akiradio aza mandefa kimédiana akiradio na mampionina fa atao amy radio akiradio alefaso fangataham-bavaka de hoe tsika mavaka zany miaraka mampionitsika revao mahereza azo antoka tahiny tompotsika rehetrarehetra alleluia mahereza daholy andriamanitra azo antoka atolotranao zawirako izao hoanao izay miainoay Jesosy tianao tena tianao anio ampitso mandraky izay hainao fa am'izay rehetra misy masoanao io alleluia sarotra ny adinao na aranofina ara-panay o mahereza fizy manany lalany hitondrany anao hitondrany anao alleluia ny fiainanao tsy hitondra-lozy io fa fiadanana kifotsy anao fizy mananetelerananao azo antoka tsy hitondra-loza Amasu
an'andriamanitra aminao zao Izy manandevitra azo antoka vamasoana Amekaro mafy zay tena tsara Izy manandevitra firenana azo antoka Famasoana zay tena tsara Izy manandevitra azo antoka Alleluia. Sotran'andriamanitra tsika amin'izany iry zany a dia tahiny tompondray ary mampionina e. Ny tombo ary tsika rehetrarehetra dia manana fiadanany tombo amintsika tsirairay avy zay tonga eto indray androany ato anatin'ny fitondranam-bavaka dia falibe miaraka aminareo a dia samy hita en'Andriamanitra daholo a. Halleluia, amen. Eny ary hanomboka ary tsika amin'ny fitondranam-bavaka dia ndao ary tonga dia hanomboka ary tsika amin'izao fotoana izao a dia mahereza ary a isika tsirairay avy, amen. Eny ary tahaka ny mahazatra dia avetranintsika dia hanomboka ny vavaka. Isaorantsika n'Andriamanitra ny teniny a izay tonga tamintsika tamin'ity androany ity. Inoantsika fa nampahery antsika. Za manokana dia tena nahatsiaro nahery atao anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Ary tena voaraiko mihitsy rehefa namalala hoe aiza ho aiza ny toeran'ny olona tian'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Eto amin'ity tany izay feno ady, feno korotana, feno zavatra sarotra, feno zava-manahirana. Dia tena tsapako tao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe miavaka ny toerana misy antsika ry havana. Toerana hafa mihitsy ny ametrahan'Andriamanitra antsika. Maso hafa mihitsy no ijeren'Andriamanitra antsika. Fo hafa mihitsy koa no itiavan'Andriamanitra antsika. Ary tanana hafa mihitsy no hitantanan'Andriamanitra antsika ry havana malala. Mety betsaka ny olona ry havana inge tsy voatery tsika foana inge ry havana hidradradratra fandresena. Afaka mety mandresy amin'ny zavatra maro ny olona. Betsaka ny olona mety mifaly satria mety nisy zavatra azony, nisy fandresena mety azony. Fa zavatra azo antoka dia mandra-pahoviany ireny olona ireny no iaina zavatra tahaka an'izany. Amin'ny fotoana iny ireny olona ireny no iaina fandresena. Fa ny olona tian'Andriamanitra ry havana malala dia reko tao anatin'ny toriteny fa ny fotoana rehetra, ny androny rehetra dia androm-pandresena ry havana. Amen. Ary azontsika atao mihitsy ny miaina an'izany. Izany roany na invitation ny ataoko. Atsika izay mety mbola hoe tsy ao anatin'izany zavatra izany na mety mbola misalasala ihany koa. Dia manasa anao izay ndaontsika ity an'Andriamanitra dia ho hitanao fa fiainam-pandresena foana ny fiainanao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ho an'izany toriteny izany dia hiteny hoe Jesosy za koa mba te hiaina zavatra ohatr' izany. Faniriako Andriamanitra mba hanana an'izany fiainana fahatsapana ny ainan'ny Davidy izany Jesosy. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Tompo misaotra anao izay androany ny amin'ny teninao mamy, teny mampahery, teny mahafeno fanantenana ny anatinay. Ary teny Andriamanitra mahatonga anay vao maika hifikitra aminao bebe kokoa Jesosy any. Misaotra anao izay fa tsy lany mamina ny teninao. Misaotra anao izay fa ilainay mihitsy Andriamanitra izany fampaherezana izany amin'izao fotoana izao. Ary misaotra anao izay fa nanome an'i Davida. Nisy an'i Davida izay azonay alaina tahaka, azonay hitarafan'Andriamanitra ny fombanao, ny tananao mahery sy ny fahalebiazanao sy ny fitiavanao, ny fandresena omenao, ny teninao izay milaza fa ianao hiady ho anay fa izay angina.
azonay tarafina amin'ny alalan'izany mpanomponao izany Andriamanitra ny teninao dia misaotranao izay any matory any rehetra ireny voasoratra dia tsy izy rery ihany no tianao mba iainany ireny fa izay rehetrarehetra ihany koa Jehovahandriamanitra ndreto izay tonga eto androany Jesosy io mety misy aminay voasambany mahatonga eto misy aminay Andriamanitra vao manomboka manandrana an'izany hoe taky ny ahoana ianao Andriamanitra ny fahatsaranao dia mangataka aminao amin'ity androany ity Jesosy vangio ny fonay tsara avy hanomboka ankamamy hanomboka ity hanomboka angetaeta hanomboka aniry Jehovahandriamanitra hiara-talana aminao hifankazatra aminao Jesosy io na amin'ny andro sarotra na amin'ny andro fifaliana na amin'ny andro fitahiana na amin'ny andro fahoriana Jesosy dia hiara iaina aminao zay ndreto izay manolo tena ho anao te mba hanana fiainana tahaka an'izany Davida izany zay Jesosy te mba hanana fiainam-pandresena eto amin'ity zao tontolo izao ity zay Jesosy raha hiteny tahaka ny Davida ihany koa izay manao hoe betsaka ny ady lalovana betsaka ny fahavalo Jesosy io azonay ataoko ny manantena fandresena ao aminao ary isaoranay izany fefanomenao anay izany Jesosy malala tahio ary izay tsara avy izay tonga eto androany sotomy amin'ny tady-pitiavanao mba ho tonga tanteraka ho tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanjakanao Jesosy mba hafahanao mitanay manokana sy mijery anay manokana ihany koa dia misaotra Jehovahandriamanitra misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ho anao ny voninahitra Alleluia amen Alleluia misaotra amin'izany vavaka matsiro mahakasika fo zany vavaka fitondra vavaka voalohany anabavy mangatabavaka fa misy namana izay nitorian'ny fahamarinana dia mikasika ny fahamarinana rehetra na ny zava-padiny zany na ny resaka sabaty zany dia efa manomboka resy lahatra izy rehefa tsy mihinana zava-padina ntsony fa mba ho resy lahatra koa izy hivavaka hitandrina ny andro sabata zay zany mba mahatery ny tena vavintsika ity dia tsika mbavaka izany amen mivavaka antsika amin'izao fotoana izao Jesosy io tona mbavaka an'izany olona zany zay Jesosy efa manomboka miditra tsikelikely ao anatin'ny fanjakanao Jehovahandriamanitra efa tsy lavitra ny fanjakanao Jesosy io nangataka aminao voalohany dia anositra ny tiravavy ity ianao omenao azy niositra ny fandresen-dahatra Jehovahandriamanitra isaky ny miteny izy Jesosy dia hikasika ny fon'izany olo izany ianao andresy lahatra azy ianao Andriamanitra ary isaorana ianao fa efa fiasanao fanamasina ny mahatonga azy resy lahatra Jesosy malalo dia ianao any hanampy azy ao anatin'izany asanao izany jereo izany olo izany Jehovahandriamanitra ampio izy atoseho ampaherezo Jesosy raha misy sakatsakana Jehovahandriamanitra mety eo anoloany mbola tsy ahafahany tena mankatoa tanteraka ny teninao sy ny didinao dia ianao any Jesosy hanokatra lalana ho azy ianao any hampitombo ny fitiavany anao mba ahafahany hanatanteraka ny sitraponao Jehovahandriamanitra dia misaotranao sahady efa izay mino fa matotonga eto izany vavaka izany dia anisan'ny olombonjeny izany olo izany anisan'ny olona ho tafiditra ao fanjakanao ary anisan'ny olona ahita ny voninahitra ihany koa dia misaotra indrindra Jesosy malalo amen raha nabavy anankiray etsika mbavaka ny tokantranony fa efa nandritra ny fotoana maro ny korotana izany tokantrano izany le rahalahy le vadiny voafatitra ny fisotro toaka dia izy nefa tsy milamina mihitsy ny tokantrano aloha tao efa elaela dia mba itsika mbavaka mba tena isy tanan'Andriamanitra isy fanamasina tena hiasa amin'izany vady zany atonga an'izany tokantrano izany mba hilamina amin'izay no aritsika ivavaka Jesosy tsy mitsahatra ny tondra mbavaka an'izany tokantrano izany Jehovahandriamanitra izay hitanao fa tena mikorotana tokoa Jesosy ary tsy sarahandro miromo Jehovahandriamanitra noho ny amin'ny toka noho ny amin'ny asan'ny devoly izay mandrafy an'izany tokantrano izany Jesosy malalo mitondra tsy fifankatiavana mitondra ady lava Jesosy malala entinay eto anatrehanao izany Jehovahandriamanitra tsy vitanay olombela Jesosy ny mamaha izany ary ninona mety zavatra ataonay dia tsy afaka ny amahy satria asana devoly asana fanaratsy dia tsy misy afa-tsy ny fanamasina ny afaka mandresy an'izany asany maizina ao anatin'izany tokantrano izany amin'ny tendroany ity etoka mbavaka Jesosy izany tokantrano izany tokantrano tsy misy fiadanana tsy misy fifaliana tsy misy fahasambarana Jesosy fa
fakitrakitra lava sy aty lava. Androany Jesosy dia mbola misy matoka fa ianao anie mbola hiasa ao anatin'izany tokantrano izany. Angatahako mihitsy Andriamanitra ny fahagagana avy aminao. Angatahako Andriamanitra ny fanamasinao Jesosy eo hirotsaka ao anatin'izany tokantrano izany, hamaingan'izany lehilahy izany Jesosy hanala an'izany fanaratsy mitondra ady, korotana, fisotrotoka Jehovandriamanitra. Didina sy potehana isorohany amin'ny anaranao izany Jesosy. Ny asan'ny devoly, ny karazana asana devoly rehetrarehetra izay ninona karazana zanatsipika ampiasain'ny Losifera hanakorotana an'izany tokantrano izany dia rovohany amin'ny anaranao izany Jesosy Kristy tompon'ny sabata. Tsy hanakely tsy hanapahefana anatin'izany tokantrano izany, tsy afaka mampijaly an'izany tokantrano izany, tsy afaka mitondra fisarahana ao anatin'izany tokantrano izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao fanamasina no hidina tahaka ny afo mandevona ao anatin'izany tokantrano izany, dia handevona ny zavatra ratsy rehetra ao ianao, dia hitondra fifankatiavana Jehovandriamanitra, hitondra fahatsaram-panahy Jesosy, hanova an'izany tokantrano izany Jesosy. Ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra, dia misaotra indrindra iray malalo. Amen. Raha nabavy anankiray antsika mibavaka fa efa 3 andro zao misy zavatra marary anatin'ny kibony ao dia ohatra miverimberina le douleur zany dia antsika mibavaka mba hitsahatra androany dia androany izany faharariana izany. Angatahako apetraka ao amin'ny kibonao ny tananao amin'izao fotoana izao, ianao reny angatabavaka dia apetrao amin'ilay faritra marary ianao ny tananao dia hivavaka tsika dia androaka an'izany fanahan'ny aretina sy ny rofo izany. Jesosy mitondra mbavaka ny tina vavy ity izay amin'ity androany ity. Jesosy ao anatin'ny kibony ao izy ametrahany tanana amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra misy zavatra marary. Tsy fantatray Jesosy na inona izany na inona zavatra fantatray dia izao ny ranao, ny fanahy masonao, ny tananao mahery, ny fanafody mahery vaika indrindra izay ampiasaina entina angatahanay amin'ity alina ity. Jesosy hikasika an'izany vavavinay izany, hanala ny fanaitainana, hanala ny rofy, na inona mety zavatra mitady hiforona ao anatin'izany kibo izany dia didina tsy mahazo miforona na inona fivotosana tsy ambinina izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo mamorona na inona amin'ny fahasalamana izany vavavinay izany, ny devoly satana sy ny firongony tsy afaka manao na inona amin'ny anaran'i Jesosy. Androany dia tononinay ny fanasitrana, tononinay ny fanasitranana feno ny anaranao Jesosy, miala ny fanaitainana sy ny aretina sy ny rofo rehetra izay mitady hiditra ao anatin'izany vavavinay izany amin'ity androany ity. Dia misaotra Jesosy, misaotra sahatra fantatra efa manasitrana ianao. Halleluia. Amen. Ya, sady fijona vavolombelona zany nisy olona netsika mivavaka teto momba ny cancer namono dia voninahitra androany rehefa mety tsara zany aretina zany amin'izao fotoana izao dia misy fangataham-bavaka fandroany koa mba tena hoe hotain'Andriamanitra ny tokantrano izany olona izany ho ambin'Andriamanitra ny fiainam-pitiavana izy mivady. Amen. Netsika mivavaka izy. Misaotra anao izay Jesosy amin'izany fijoroana vavolombelona izany Jehovandriamanitra. Rehefa nentina mivavaka teto ny cancer Jesosy dia efa manomboka sitrana izay dia mino fa tahaka ilay aviavy izay nozoninao dia tsy teo ny eo dia maina tanteraka fa rehefa afaka 2 andro dia maina hatrany amin'ny fakany aviavy. Dia tahaka an'izany koa Jesosy no mbola hanozonanay ny aretina ny cancer dia izay mino fa efa maina izany. Nanomboka tamin'ny fotoana nitenenana teto dia efa tonga ny fanasitranana Jesosy fa ny fahamainana tanteraka sisa nandrasanay. Halleluia. Misaotra anao izay efa manomboka miady tsara. Any ankehitriny dia mitondra mbavaka izay Jesosy an'izany tokantrano izany ihany koa amin'izao fotoana izao mba hanjaka ny fitiavanao, hanjaka ny fifandeferana, hanjakanao mihitsy Jesosy Kristy tompo ao anatin'izany tokantrano izany Andriamanitra. Hisy fiadanana, hisy fifaliana Andriamanitra, hisy fahasambarana Jesosy ao anatin'izany tokantrano izany. Esory izay rehetra tsy avy aminao, izay rehetra tsy nambolen'ny tananao ao, ninona mety karazana fangatsiahana, ninona mety fifandirana Jehovandriamanitra. Esory hiala ao anatin'izany tokantrano izany amin'ity androany ity Jesosy fa aoka ny fitiavanao sy ny fahatsaranao no hiditra azo sehatra ao anatin'izany tokantrano izany. Dia misaotra Jehovandriamanitra, misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Anabavy anankiray mangatabavaka momba ny resaka olana resaka lova zany mba hoe ilamy fa misy resaka ady lova, misy resaka problème resaka lova zany, tany zany, tany mpianakaviana, problème mpianakaviana. Etsika mbavaka ary izany zavatra izany mba ilamina soa tsara.
jesosy tena ambavaka zany ady lova zany jesosy zay tena zavatra tena pisy ary tena matetika misy rehefa eo amin'ny fianakaviana dia mahatonga ady tsy korotana ary indraindray dia tonga hatramin'ny hoe tsy mifandevy maty mihitsy ange jesosy rehefa miady lova ny olona mampalahelo ange Andriamanitra fa zany no mitondra ny fon'ny olona ary mahatonga ady tsy korotana eo amin'ny fianakaviana. Etiko ambavaka jesosy etiko ambavaka jesosy malalo mba hisy fifandeferana ao anatin'izany ady lova zany hisy an'izany hisy misy olona ianindry fo tsy ho tezitezitra foana jesosy tsy hitondra korotana sy ady ao anatin'izany fianakaviana zany Jehovandriamanitra. Ianao mihitsy nandamina ny zavatra rehetra etiny ambavaka tompo malala ny mpanomponao mba tsy ho voaroroa tsy ho voapetipetina ao anatin'izany jesosy ny mpanomponao faharovana tanteraka na ny fonina ny saina ny fanandy ary ianao ane andamina arak'izay azonao atao an'izany resaka lova zany jesosy malala fa tsy eto tany ange jesosy ny lovanay fa any an-danitra dia ny olona miady an'izany jesosy fa zay adiny eo aminao zay dia misaotra anao atompo malala mankasitraka fangatahana efa mino zay fa hiditra tseratra anatin'izany fianakaviana zany ianao dia hitondra filaminana-tsaina filaminana eo amin'ny ady hevitra jesosy malala ao anatin'izany fianakaviana zany dia misaotra jesosy amen. Reny mpianakaviana iray mangatabavaka ho an'ny fianakaviany mba ho voakasika sy tombo finoana ny vady aman-janany sy ny fianakaviany amin'izao efa akaiky farany izao. Amen. Tsika rehetra mihitsy na dia tsy izy rehetra fa mino fa tsika koa mba mangetaheta-n'izany daholo dia etsika ambavaka izy dia etsika ambavaka ihany koa ny fianakaviantsika rehetrarehetra araroty fa mbola fotoana izao. Jesosy mitondra ambavaka izay androany ny vady aman-jana ty ravavinay ity izay nangatabavaka jesosy satria mba tia no voavonjy ihany koa ny ankohonany jesosy malalo. Malahelo izy jesosy raha izy voavonjy nefa ny havany ny vady aman-janany dia sanatria ho tafely eto nefa efa ho avy ianao. Etiny ambavaka jesosy mba ho kasihanao ny fony efa betsaka nefa nataony betsaka ny zavatra mety efa nitoriany tany fa mbola misalasala ny olona mbola tsy mety mino fa raha ianao fa namasina no hiasa amangy dia izay mino fa hitodika aminao tanteraka izany ankonany zany. Raha androany ihany koa izay dia mitondra ambavaka ny ankonanay tsiray avy reto ny vady aman-janaka izay rehetra mbola tsy mivavaka sy tsy miova fo ny fianakaviana ny ray tapo ny ray aman-dreny Jehovandriamanitra entinay ambavaka avokoa reny fa mbola fotoana izao jesosy ary tsy tsatra ny hitondra ambavaka izay. Fantatra Andriamanitra fa na dia efa fotoana kely aza sisa no ahafahany izy ireny mibebaka dia mbola misy ny fotoana ary mbola tsy tonga ianao mbola fotoana izao jesosy dia angatahanay ny hitodian'izy ireny aminao tanteraka ny hitodian'izy ireny amin'ny sitraponao tanteraka hiala amin'ny vavaka masirasira sy ny matimaty fa tena hitodika aminao tena hivavaka tena hanao ny sitraponao. Dia misaotra anao zay jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Alleluia. Misy anabavy faly be mihitsy ato akasitraka ny amin'ny fitondràna ambavaka fa afaka misaotra ny tompo lehibe fa afaka tamin'ny fihinanana zava-badina ny vadiny. Alleluia. Ary mangataka vavaka hatrany mba ho afaka amin'izay fahazaran-dratsy mbola mamatotra sy izay toetra tsy mifandraika amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho anay manakavy kely dia misaotra anareo mivady dia ho tahin'Andriamanitra koa ianao dia tadio fo ambadika izay fahasoavan'Andriamanitra tsy ho takatra ny saina niditra anatin'ny tokantranonareo satria nametraka fahamasinanao nareo Andriamanitra metraka koa ny fitahiana masina avy amin'Andriamanitra anatin'ny tokantrano reto. Hitareo tsara efa ambadika izay tsy fihinanareo an'izany biby maloto zany ntsony tsisy maloto miditra ao aminareo zany ntsony fa tena teneko anareo fa tena hisy zany mihitsy tena zany mihitsy fahasoavan'Andriamanitra zany mihitsy. Rehefa tsy voaloto ny tempolin'Andriamanitra dia mazava ho azy fa tsisy afa-tsy Andriamanitra sisany ao dia ny fanamasina ane amangy anareo mianakavy kely ary ny fialanareo amin'izany zavatra maloto zany dia efa fanamasina tenanareo dia hitanareo tsara fa nareo mihitsy izao lasa tsy tia vao misy zavatra kely fotsiny vao resaka fahotana sy fahalotona dia tonga dia nareo mihitsy lasa tsy tia an'ilay izy dia izay dia afaka ho azy fa nefa na izany aza etsika ambavaka foana ihany ianareo mianakavy kely. Misaotra anao zay jesosy ny amin'izany vaovao mahafaly tena mahafaly zany Jehovandriamanitra tena mankasitraka be dia be fa misy olona eto tena vanginao misy olona tena anehoanao mihitsy Andriamanitra ny fahamarinanao jesosy eo tsy izahay no nandresy lahatra fa ianao ninona zavatra mety nitenenay teto jesosy
raha tsy niasa ianao fanamasina dia zava-poana ihany zany fa misaotra anao zay fa tena miara-miasa aminay eto ianao ary mankasitraka any amin'ny fanaporofonao amin'ny olona ny fahamarinanao Jesosy a androany zay dia mitondra mbavaka n'izany ankohonana zany zay ankohonana tena efa mandroso manao ny sitraponao dia fantatro fa ianao ihany koa dia tsy taretrehitra ianao Andriamanitra folo isan-jato nataonay fa ny sivy folo isan-jato dia anao ho avy ianao hiazakazaka ianao amihana n'izany tokantrano zany amin'ny fomba tsy takatra ny saina ianao amin'ny alalana fitahina fa soavana Jesosy malalo ny fahatsaranao rehetra irotsaka ao anatin'izany tokantrano zay efa manamasina ny anaranao zany Jehovah-Andriamanitra angatahanay mihitsy ny fanahinao mahery hiasa ao anatin'izy ireo Jesosy ary hanomboka hankahala ny zavatra ny nofo izy ireo tsy voapetipetina tsony ny fanahiny Jesosy eo ampitomboy amin'ny fitiavana anao ny sitraponao Andriamanitra izy ireo handehanany amin'ny fahamarinanao dia ho tonga soa ao anatin'izany fanjakanao zany ary hifankahitany an-danitra zay Jesosy malala ho fifaliana ao anay amin'izany fotoana izany fandray-tanana hifankahita haleloia dia misaotra Jesosy misaotra betsaka ny amin'ny fiasanao voninahitra ny eo anao reriany amen. Haleloia anabavy anankiray a mangatabavaka ho an'ny ankohonana ny reniny sy ny anadany mba kasihan'ny tompony fony izy ireo fa mba tsy ho mahafotsony eny ary vavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra mbavaka izay ho an'izao ankohonana zao ihany koa izay tena hoe efa notoriana ihany fa dia mahafo Jesosy a fa move nisy mahafo tahaka ny farao move Jesosy nisy mahafo mihoatra noho farao fa nivanginao ny fony dia namafisinao ary rehefa novanginao ihany koa ny fony dia namorainao ianao no manapaka ny zavatra rehetra manapakatra anatin'ny fon'ny olona ianao Jesosy ary zany mahatonga any mitondra mbavaka satria tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao Andriamanitra dia teny mbavaka eto Jesosy ankohonana izany nizany izy Jesosy mety olona mahafo Andriamanitra dia ny fananao masina kosa Jesosy amangy hipitsika anatin'ny fony izy ireny anatin'ny fisainany lalilany Jehovah-Andriamanitra hiteny amin'ny faty azy ianao hiteny amin'ny fa nanomana fitoerana ho azy ianao Jesosy io dia angatahanay Andriamanitra ny fiovam-pony ireny olona ireny ny fibebahana ireny olona ireny Jesosy ny fitodiana izy ireny aminao Jehovah-Andriamanitra ny fanaovana ny sitraponao Jesosy ny fibanjina ny lanitra Jesosy satria efa ho avy angenao Jesosy ao anatin'ny fotoana fohy Jehovah-Andriamanitra mangataka aminao zay mba kasihanao nizaniza olona eto mety mbola mafo na ny fianakavianay na olom-patatray na namanay Jesosy nefa mba tianay ho tonga ao anatin'izany fanjakanao zany dia angatana ny fanainao masina hiasa mahery vaika ny anatin'izy ireny tsara hiavy Jehovah-Andriamanitra ary tena ny anatin'izy ireny ianao Jesosy dia voninahitra ny anaranao reriany ane izany rehetrarehetra izany dia misaotra Jesosy io amen. Anabavy anankiray mangataka anisanao tabatisa amin'ny 21 zao izy mangatabavaka izy mba ho vita soamantsara tsy sakatsakana ny batisa. Haleluia toa dia tsika mbavaka daholo mihitsy izy telo mirahavavy ao anatin'izay Jesosy mitondra mbavaka izay any izy telo mirahavavy mianaka izay atao batisa Jesosy amin'ny 21 Jesosy anatin'izany ty rahavavina izy nangatabavaka ity dia ty ambavaka Jesosy malala misaotra anao fa efa ely izy ireo ny naniry nefa dia tonga ny fotoananao tonga ny fotoana mahamety azy Jesosy io entina ambavaka satria tena tokony entina ambavaka tokoa zany Jesosy satria tsy mahafaly ny devolo zany ary midingananam-panahy rehetra ataonay dia tsy mahafaly ny devoly ary raha ny sitrapony devoly dia tsisy vita batisa rehetrarehetra reto anisan'izany ireo rahavavina ireo fandrana Jesosy dia mitondra mbavaka ninona mety sakatsakana Jesosy androany dia asianay karazana fefy mihitsy manodidina an'izy ireo amin'ity androany ity tsy anana ny devoly anjara ninona mety zanatsipika alefa ny satana ninona mety sakatsakana alefa amin'ny devoly tsy havita an'izany batisa izany dia roanay tsy ambina tsy manakely tsy manam-pahefana amin'ny anarany Jesosy ny karazana batisa ny afo fitsapahana rehetrarehetra na inona na inona Jesosy eo ianao hiaro an'izy ireo amin'izany ianao hitantana an'izy ireo amin'izany ampahery ianao raha misy kivikiby raha misy ketraketraka dia ianao an'i Jesosy hitondra hery ho an'izy ireo ianao Jesosy malala ampahery azy ireo ianao atao fantatra izy ireo fa eo anilany ianao ary tsy mahafoy azy ianao Jesosy dia misaotra indrindra tompo malala fa hifaly indray izay amin'izany 21 zany satria misy olona anankitelo eto atsanganao zanakao indray haleloia dia hifalyntsika Jesosy hiary hifalyntsika Jesosy dia misaotra anao misaotra ny amin'ny fiasanao haleloia amen. Eny ary tapitra ny fangataham-bavaka izay nangatahanareo dia hivavaka amin'ny firenena ary mampirina amin'izao fotoana izao.
Venary ahy vavakantsika ho an'ny firenena aty-pamaranana ary amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka anao izay Jehovandriamanitra ny amin'ny vavaka izay nasandratra teto androany. Misaotra ny amin'ny fotoana rehetra teto Jesosy fa tsy tanteraka izao raha tsy noho ny fitiavanao. Ninona mety fikasanay na fanerenay raha tsy teo ianao dia tsisy ninona vitanay teto. Misaotra ny amin'ny toriteny, misaotra ny amin'ny vavaka. Misaotra ihany koa ny amin'ny valim-bavaka rehetra na ny efa tonga na ny mbola ho avy. Nisaotra ny anaranao izany satria porofonao eto amin'izao fandaharana izao fa Andriamanitra tsy mitsahatra miasa ianao. Ary porofonao fa tsy matorina ny andremana ny Andriamanitra ny Israely. Halleloja. Miasa androaman'alina ho an'ny fiainanay. Misaotra betsaka anao izay Jesosy. Misaotra ihany koa Andriamanitra mbola fafahany ny tonam-bavaka ny firenenay amin'izao alina izao dia ety ny ambavaka foana Jesosy aho. Ety ny ambavaka foana satria misy olona tena mivavaka, misy olona tena tianao, misy olona tena manompo anao amin'ny fitiavana. Halleloja. Ety ny ambavaka Jesosy ireo olona ireo ho tehirizinao hatramin'ny farany. Ninona mety karazana zavatra mbola lalovana Jesosy, mety mandalo ny fahantrana amin'izao fotoana izao, ny ady, tonga ihany koa ny vaksiny sy ny zavatra maro izay apetraka amin'izao fotoana izao Jesosy. Fa za mangataka aminao ny tehirizanao an'izy ireo. Raha misy olona tena tianao dia ho tehirizinao hatramin'ny farany. Raha misy olona ao Andriamanitra mba te hivavaka, te vangio fanamasonao, atoseho fanamasonao, tena hitady ianao. Jereo ireo mahantra, jereo ireo tsy manan-kely lofana, jereo Andriamanitra ireo tsy mba mihinan-kanina, jereo Andriamanitra ireo olona maro be izay mitaraina mijaly any amin'ny firenenay Jesosy. Tsy hitanay ho tany saina fa ianao no mahita sy mahafantatra an'izy ireo Jesosy malalo. Dia jeran'izy ireo amin'ny mason'indra fona ho anenao Andriamanitra. Hanome an'izy ireo an'izay mba tadiaviny anenao Jesosy malalo. Hitahan'izy ireo any tananao mahery Jehovandriamanitra. Hiaro an'izy ireo anenao. Dia misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, ny voninahitra rehetra izay atolotra feno tanteraka ho anao. Hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay mandrakizay. Halleluja. Amen. Halleluja. Dia misaotra n'Andriamanitra, misaotra antsika rehetrarehetra nahatra ny ohatran'ny farany izay mifandarantsika teto androany. Fampatsivana 28-29 ho avy izao dia manao fifadikanana roa andro sika eto amin'ny fandaharan-dramoka izao eto amin'ny Aki Radio. Efa ataontsika isan-taona moa izy io alohan'ny idiran'ny mpianatra dia amboary sady ny programanao 28-29 sabotsy sy lahady io sabata sy ny lahady naovantsika natanterantsika an'io fifadikanana io. Mbola lamintsika eo any anatin'ny filazan'ny raha manaraka ny toerana anaovana azy akoatra nareo manaraka en ligne moa izany dia amboary fotoana dia ho tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy dia raha mbola songa amin'irao lanitra Jesosy dia mbola eo neto netsika rapitso http://www.andramokaiza.com afahanao mieno nojapeo Aki Radio dia misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo verinao izao fandarana izao na mbola tsy nenotra amin'ny voalohany ianao na mbola te namerina eno amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva misy toriteny ihany koa dia tahitopo rapitso iray miona raha-mbola tsy tonga Jesosy. Tahin Jesosy zao tsika rehetra. Amen. Halleluja.